Iverenantsika ny vaovaon'ny fanabeazana totosan'ny fisafidianana ireo mpampianatra frama izay raisina ho mpiasam-panjakana raikitra atao amin'ny faritra atsimo Atsinanana. Nahatratra 500 ny isan'izy ireo ary tao anatin'ny mangarahara tanteraka. Nanatanterahana izany. Nitotsaina-pahabe maso ny fanendrena ireo mpampianatra frama tokony ampidirina ho mpiasam-panjakana amin'ity taona 12 ity, izay miisa 500 ao anivon'ny sampandraraparitra misahana ny fanabeazam-pirenena na NIDREN ao amin'ny faritra atsimo Atsinanana iny. Tanjona ny alana amin'ny kolokolo sy ny anomezana vahana ny mangarahara. Tsy nanafina ny hafaliany ireo mpampianatra frama nahazo tombontsoa. Misaotra be ny fitondram-panjakana tariny hery razonar mampianina nagnano izao opération ny NF zao ka faly be faly tokoa raha faly na dia mbola sy nizara kotraza fa efa andalagny da fisoragny lehibe ny fitondram-panjakana indrindra Andriamatoa Minisitra Paul Rabary da isoragny anazy nagnatanteraka an'izao fandraisagny mpampianatra frama mpiasam-panjakana zao jusk'izao eo amin'ny 10 taona tagny tamin'ny DREN Orombe moa taloha dia izao mifindra aty amin'ny DREN Atsimo Atsinanana zao dia nanao création école tao amin'ny Zapy Aboazo. Nidina tany atoerana Andriamatoa Hotsitoara Thierry Serge, directeur de technologie de l'information et de la communication na DTCI, ao anivon'ny ministère fanabeazam-pirenena ny 13 hatramin'ny 17 febroary lasa teo, anantanteraka izany baiko izany. Ny toromarika ho an'ny mpampianatra vao nahazo contrat dia mankahery antsika rehetrarehetra ny ministère fanabeazam-pirenena mba hanao ny asantsika amin'ny antsaka sy andavana. Araka ny teneninay tato amin'ny fandraisam-pitenenana dia hoentitra ny ministère fanabeazam-pirenena amin'ny fanaraha-maso an'izany asany mpampianatra izany. Nilaza trany Andriamatoa Hotsitoara Thierry Serge fa fanohitra lehibe eo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ihany koa ny fampitaovana ny sekoly amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia sy numerika izay apetraka tsy ho ela. Nilaza trany ty tompona andraikitra ity fa efa tafiditra ao anaty fandaranana ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny famatsiana W sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa mpampianarana.